Malona izay fanovana ny mpikambana eo anivon'ny governemanta izay efa mandeha ny fanongonatsiny raha eo anivon'ny anteny mera-pirenena manokana no asiteny. Niteraka fanon-kevitra maro samihafa moa izay fikasana anovan'ny mpikambana eo anivon'ny governemanta izay ny solombavambahoaka Razafitsiandraofa Jean Brunelle izay solombavambahoaka voafiny tamin'ny lokony MAPAR voalohany dia nanambara fa manohana ny siny izany fanovana izany izy ireo. Nambarany kosa nefa fa tokony anaraka ny zava-misy eto amin'ny firenena ny fanovana ny mpikambana mbola vola ravoavy sy tirako toarson hatrany no mitondra ny andindiny vaovao. Manohana amin'ny firosona amin'ny fanovana governemanta ny solombavambahoaka ny Congo Razafitsiandraofa Jean Brunelle betsaka araka ny fanazavana ny eton'ity parlementaire ity ny fampanantenana ny tsy tanteraka ary ratsy ihany koa ny vokatry ny asan'ny governemanta raha velon'arivo. Maro ny fampanantenana natao, maro ny fampanantenana napetraka, nefa dia miara mahitsika fa beny tsy vita, petraka ny tsy lavorary ary maro ihany koa reo fitarainana sy tsikera miainga avy eny anivon'ny fiarahamonina samihafa dia heverinay fa zava-dehibe amin'izao fotoana izao ny fanamboarana na fanovana izay governemanta izay. Mba hampirindra amin'ny fanendrena praiminisitra izay tokony avy amin'ny maro anisa amin'ny anteny mera-pirenena dia mitaky ny tokony hidirana amin'ny fampiresahana matotra kokoa amin'ny filoham-pirenena sy ny anteny mera-pirenena solombavambahoaka Razafitsiandraofa Jean Brunelle. Zahay eny amin'ny solombavambahoaka anay dia manara-maso ny fiainam-pirenena sy miaino ny fitarainana sy ny fangatahan'ny mpiray-tandrazana dia samy resy lahatra zahay rehetra fa ilaina ny fanovana n'le governemanta fa eo amin'le fomba entina zany hanovana n'le governemanta ny fanirinay dia mba hoe misy fifampiresahana mba azahoana rafitra matotra sy rafitra mazava kokoa satria raha ohatra ny ka hoe mbola ampiasa ny paipaika ny foana dia tsy ho tonga amin'le tanjona hoe milamina ny tany milamina firenena afaka hiasa ao anatin'ny fahafahana tanteraka ilay ho tompona ndraikitra raha-pitso ka zay no mahatonga anay manao antso hoe so dia mba tokony miditra amina zavatra matomatotra kokoa. Mariana fa atolo-kevitra amin'izay mety ho praiminisitra no atolotry ny anteny mera-pirenena ny filoham-pirenena kosa ny tompony teny farany mikasika amin'ny fanendrena amin'ny praiminisitra.